Niariary tamin'ny taona 320 tonga voalohany teto Madagasikara io vola io kanefa ankosa 20 taona taty aoriana izany hoe tamin'ny 5 vao lasa vola ofisialy tokana amin'ny malagasy ny ariary. Tamin'izany vanim-potoana izany nefa nisy vola anankiray niavaka tanteraka tamin'io ariary io ny arivo. Tsara endrika, mora fatarana ary tsy nandoavam-bola fotsiny fa tena mariky ny kolontsaina malagasy. Fa maninona? Ny antony dia tsotra satria nisy ny endrika Rakotovra izay mpitsoka sodina fatan-daza teto amin'ny firenena teo amboniny tsy adinoana. Ary alohan'izay aza misalasala miklikie bouton j'aime na s'abonner raha hitanareo mahaliana ity loha hevitra androany ity. Fanontaniana i Nicolas Vatomanga ho an'ireo mbola tsy mahafantatra izay mbola vaovao aty amin'ny Storytime Focus afaka azavainao hoe iza marina za Rakotovra zany ary inona avy ny zavatra tena hoe nanamarika anazy. Ya, Rakotovra dia mpanakanto izy malagasy, izany hoe mivoy ny lovatsofina malagasy dia mampita lovatsofina malagasy. Ny fahaleovantena malagasy ohatra ka fiandohantsika hoe tena ndinika zany hoe Rakotovra zany tsy afaka anao ny biografia ny Rakotovra izy tany fahazazahany sy ny ohatran'izany fa ny tantarany mpanakanto azy dia miaraka amin'ny fahaleovantena Madagasikara ny karierany zany. Karierany Rakotovra. Teo izy reny tsy haiko hitanareo misy vola malagasy taloha misy sarina mpitsoka sodina. Reny angamba vola tamin'ny taona 20 reny. Tamin'izany dia efa nalaza ny sodina sady efa nanomboka te hanakaiky ny olona any ambanivohitra ny olona mpanao kolontsaina eto. Izany hoe miaraka amin'ny fahaleovantena malagasy hatramin'izao tsika amin'ny teny zao ny taona 2000 mahery kely angamba Rakotovra no maty notomandry dia nanetriketrika be ny fandevenana be dia be mihitsy ny olona satria mamim-bahoaka izy anisan'ny tena olo be atsika teto Madagasikara izy. Amin'ny mampanakanto anazy indray dia sady mpanoratra tononkalo izy aloha zany hoe olon'ny literatiora izy no mpihira tononkalon'olona tsy vitan'izany fa mpanetsiketsika fombandrazana vakodrazana rehetrarehetra famadihana sy ohatr'izany koa izy mpitondra tarika izy mpampianatra izy mpampita mpamorona izy sady mpanoratra ary mpitendry zava-maneno iraisam-pirenena ka anisan'ny kalaza indrindra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena zany efa mihoatra amin'ny Madagasikara zany ny fahalalana azy sy ny talentany sy ny santany sy ny ohatr'izay efa iraisam-pirenena tamin'ny faraparan'ny fiainana izy no nanomboka mivoaboaka tamin'ny ivelany. Tady ny sarotsarotra no amin'ny daty exacte satria ny kolontsainantsika malagasy tamin'ireny andro ireny tsy dia tena nisy programa matotra. Asany amin'izao aloha fa tamin'izany ohatrany hoe hevitra fotsiny ny kolontsaina nitondrana ny kolontsaina teto hoe aindaontsika mbo hanainga vokatry ny tany fa tsy tena nisy programa matotra. Fa ny artista ihany no manao izay atao avoaka anazy mamorona hirahirany amin'izay zavatra tsy dia nisy fanohanana ny artista loatra tamin'ireny fa hoe hevitra ny angana fotsiny dia izao angamba mety kolontsainantsika efa tsy tena nisy programa politika zany hoe tsy tena nisy programa culturel zany hoe tsy afaka mametraka daty momba ny Rakotovra fa ny daty azontsika apetraka aloha dia izao nanomboka taona 20 no nisy nandray feo Rakotovra nisy nandray feo sy sary vidéo dia nisy nanao fanadihadiana documentaire sy ohatr'izany nanomboka taona 20 taona 90 Rakotovra no nanomboka mivoaboaka ka ny andafy taona 2000 izy no maty. Izany hoe raha ohatra ka vanim-potoana zany ny azontsika amariparitana
ny lalan-drakoto zay tena raha ohatra ka resitsika loloha dia tany ambanivohitra izy niainga tsy haiko teraka taona angamba ny taona 30 tany izy zany hoe anisan'ny olona tena niainany zany hoe tsindry azo lena be tamin'ny fanjanahantany zany nahitan'izany izy dia niainga izy dia ohatran'ny zanaka tamavoatra rehetra dia angamba ny tonga teto Antananarivo izy nisy fotoana raha tsy hoe efa teraka teto Antananarivo izy dia lehibe tany amin'ny tontolon'ny ragasy tontolon'ny vakodrazana sy ny namany dia fotoana 80 izy nanomboka hen'ny olona satria manko tsy haiko hainao angamba ny tantaran'ny ragasy fa io misy artiste kalaza be dia be tena malaza be any mampalaza ny olona aloha dia fata-bahoaka ilay olona dia fata-panjakana fa ny vahoaka zay mahafinaritra ny tantaran'ny Sodina io zava-maneno-bahoaka io ohatran'ny tena zava-maneno avany amin'ny tantaran'ny vahoaka malagasy mihitsy fa tsy hoe kolotsaina nentina teto tsy hoe kolotsaina volena teto fa kolotsaina tena naniry teto evatra amin'ny Andoandra malagasy mihitsy Rakoto Fra dia itopoko la Rakoto Fra zany filazaza vao olona efa lasa razana dia olobe atsika teto Madagasikara izy teo amin'ny tantarantsika malagasy mihitsy ary azo lazainao hoe mpanakanto anisan'ny goavana fiteny an'izany amin'ny teny frantsay grand artiste izy dia zanaka tambanivohitra teo amin'ny fitsofana Sodina dia tany izy nianatra raha tsy diso tao taranaka olona mpitendry tao anaty rova koa izy raha tsy diso dia tao ambodin'ny sotro izy mipetraka dia hatramin'izao zany mbola mamangy vahana eo satria namako daholo koa zany ry zareo ny fianakaviany ny zanany fa nionako tamin'ny Rakoto Fra voalohany tamin'izaho vao nanomboka niditra tao amin'ny tontolon'ny mozika teto Antananarivo tany amin'ny taona firy tany zany tany amin'ny taona fiandohan'ny taona 70 tany hoany no nanomboka niona tamin'ny mpitendry zava-maneno sy mpanao mozika teto Antananarivo dia niditra tao amin'ny tontolon'ny kolotsaina sy ny zavakanto teto dia atao anatin'izany zany Rakoto Fra anisan'ny niona tamiko angamba tsara vitana satria raha vao tanora miditra amina tontolo ohatry ireny tsy maintsy tonga dia mahita olona ataontsika ohatran'ny hoe maître ohatran'ny hoe anao art japonais anao art martiaux na art hafa dia mitady maître aloha zany natao dia zay zany ny tantaran'izy Rakoto Fra ohatran'ny hoe nahita zoky be zany tiako fantatra hoe anatin'ny Rakoto Fra mirima hoe sodina dia tiako fantarina i Ramose Nicolas Vatomanga hoe inona zany ny tena hoe zavatra nampiavaka an'io zava-maneno io ahoana ny fomba tondrany natomboka la Rakoto Fra io ho lasa fitaovana ahafahany hoe tsy eto Madagasikara irery izy mifantatra tamin'ny fahaizana fa erako izao tontolo izao ny sodina malagasy dia zava-maneno fahita any amin'ny tany hafa ohatrany any Afrika any varatra Afrika misy azy any tsinanany Afrika koa misy azy raha eto Madagasikara izy dia angamba io zava-maneno io tena ataontsika hoe mampiray malagasy satria mitsoka sodina daholo eto Madagasikara dia misy fahasamihafany ny olona any atsimo zao tena manana ataontsika hoe style ahoana no fandikana an'izany style zany amin'ny teny malagasy dia ohatr'izay misy zao ny mpitsoka sodina bara mpitsoka sodina masikora mpitsoka sodina ao tsy mandrefanao misy ary tena mahery be le style atsika eto Madagasikara amin'ny sodina Rakoto Fra indray raha tsy diso ny fitadidiako dia olona avy any atsimo ihany koa izy Betsileo taranaka Betsileo izy raha tsy diso zany hoe io civilisation nareo io zany manana lova-tsofina tena mahatanjaka be anisany amintsika eto Madagasikara dia fa izy teto Antananarivo no tendry dia zany hoe izy zany sady mahay mikabary no mahay mitendry no mitondra tarika no mampianatra ankizy
zany hoe ataontsika hoe artiste complet zay satria tamintsika malagasy ny artiste tsy hoe olona sanatria tsy olona mpirevirevy fotsiny atao hoe artiste fa ny tena artiste tamintsika malagasy olona mampita tantara dia raha Godefroid zany anisan'ny olona tezaina atao anatin'ny sodina dia nitondra ny sodiny io faran'ny avo zany hoe raha tsy diso ny diaspora ihany koa no namoaka andreo Godefroid teto Madagasikara zany hoe ny malagasy any andafy no mpanakanto sasany malagasy mipetraka any andafy no namoaka azy ndao ianao raha Godefroid mbo avoaka aty mbo aseho vahoaka dia vao nitendra raha Godefroid tonga dia tsapan'ny olona le herin'le sodina sy le zavakanto malagasy. Anao moa teny izy teny teo hoe sady nampianatra izy tarika izy tarika an'izany izy tanatin'ilay izy tiako fatarina hoe nanomboka mety fantatry Nicolas Vatomanga fe hoe nanomboka tamin'ny taona 5 teo izy nampianatra dia fa manino izy ny tonga saina hoe raha Godefroid taona 80 izy dia efa fantatry ny olona dia efa mitendry zany hoe manao hiragasy ohatran'ireny hiragasy manao rehefa misy famadihana na rehefa misy zavatra hafa dia atsoina foana zay moa fanao fombantsika eto Madagasikara miantso tarika dia na misy asoavana dia hitanao le mitsoka sodina ireny dia ohatr'izay rehefa misy lanonana taona 70 izy angambany raha tsy diso no nanomboka nampianatra zany hoe teo amin'ny politika ny kolotsaina teto amintsika dia misy ohatrany hoe programme napetraka ndao mbo ampitaina tamin'izany amin'izao tsy haiko intsony aloha zany politika ny kolotsaina eto amintsika fa nanomboka teo amin'ny 70 teo ohatrany misy programme hoe ndao mbo ampitaina amin'ny ankizy sy ny tanora le vakoka malagasy fa tsy sanatria hoe hirahira vokatry ny tany fotsiny ny iainana na ohatr'izany fa hoe mbo ampiakarina le tradition fiteny an'izany le tradition antsika le vakotrazana antsika dia raha Godefroid zany anisan'ny olobe anisan'ny olobe tena natoky mihitsy tamin'io ary tena itsapan'ny olona hoe tena mahay an'le izy mipetraka izany fanontaniana hoe fantatsika moa araka ny resahana teo aloha hoe raha Godefroid olona tsy nianatra izy tsy nahay nanoratra fa nampianatra tamin'ny alalan'ny sofinaina mbola misy ve zany fomba fampianarana izao amin'izao antsika miresaka izao ary mbola hoe azo ampitaina ny fampianarana mozika fe Ie, tsara be izay fanontaniana izay. Ny méthode à l'oreille par l'oreille na par écoute tena système miasa be eto amintsika par rapport amin'ny any andafy. Miasa foana moa zany izy naiza fa eto amintsika manokana eto Madagasikara tena miasa be mihitsy ny fampianarana mozika amin'ny sofina. Misy mpampianatra mozika tena hoe tsy mampianatra solfège izy, tsy mampianatra solfège fa méthode sofina no fomba ampitany an'le fampianarana mozika. Ary rehefa jerena zany efa trany amin'ny taloha tany mihitsy ny angano io zavatra io satria jerena ohatrany hoe iresaktsika zao hoe raha Godefroid araka ny thème antsika androany dia efa nampianatra izy tamin'ny alalan'ny sofina zany hoe ohatr'izao ny feoany dia mamerina mpianatra, ohatr'izao ny fizotran'ny noty ao anatin'ity mozika ity dia mbola miatra io hatramin'izao tsika miteny zao ny akamaroan'ny mpitendry na matianina na mpianatra eto amintsika dia mampiasa an'izay système zay mianatra amin'ny alalan'ny sofina ary azo lazaina hoe talenta manokana ho antsika malagasy ihany koa ilay satria maro amin'ny malagasy mpitendra no manana an'izay hoe vao avy mihaino mozika anankiray dia afaka mamerina an'izay mozika henon'izay miditra amin'ny zavatra sarosarotra tsika amin'izay fotoana izay satria ao anatin'ny tontolony transmission orale tsika ao anatin'ny tontolony zany hoe oralité zany no fomba ny olombelona hatramin'izay aloha zany rehefa mampita tsy dia misy hoe mampianatra zany ny fitenin'ny olona taloha amin'ny malagasy tsy dia miteny hoe mampianatra fa mampita zany hoe tsy mozika ihany ny ampitaina io sanatriana hoe mitsodina fotsiny fa misy zavatra be dia be ampitaina io misy lova-tsofina fitentsika malagasy an'izany zany hoe raha ny tena marina rehefa nandinidinika ihany ny fanerasera tamin'ny raha Godefroid sy dia olona artiste be dia be teto Madagasikara en fait tsika malagasy anisan'ny civilisation de l'oralité zany hoe manana école farany avoletintsika eo amin'ny tantara ohatrany hoe makany Inde ianao muzika indienne zao tena misy muzika classique indienne
fa transmission orale koa le izy zany hoe misy hoe tradition indienne ary tena goavana io satria mampita texte mampita fihetsika be deaibe fomba be deaibe dia ohatr' izany koa ny zava-misy eto amintsika Madagasikara ny mivaritra sasany mbola misy an'izany hoe classicisme tena enjana be zany eto amintsika dia ohatrany hoe ilaza fotsiny reny mpanao beko atandroa reny zany hoe mihira beko zany mila angamany faravakely ny 10 taona mianatra an'le 10 taona mitadidy an'le tonona beko rehetrarehetra mitadidy an'le feona beko rehetrarehetra 10-20 taona zay vao azo lazaina hoe mpihira beko zany hoe raha ny tena marina tena ohatran'ireny conservatoire grand andafy sy ny rehetrarehetra reny lesy fa hafa fotsiny le système indiana hoe tsy soratra indray zany miady amintsika fa zavatra fa mivatana indray mitadidy an'le izy na misy zavatra be deaibe mihitsy tro dia raha koto fa zany anisan'ny tena maître atao anatin'izay tradition antsika malagasy 1996 tonga taty Madagasikara ohatran'ny nanao tsidika Charles de Gaulle dia tany anatin'izany misy zavatra hoe tena natalanjana tsy naka artiste hafa izy fa Rakoto Frana ntsony ianao ve mety efa tantarainy topoka la Rakoto Fra taminareo ohatry ny ahoana ny hoe niainana an'izany zavatra izany dia inona zany no tena hoe mety efa nisy ireo artiste tamin'izany fa inona ny tena hoe natonga anazy hoe ianao io no safidinay amin'izay trano izay zao momba an'izay dia zao inga Rakoto Fra moa zany izy olona tsotra be izy ary tena olona tsara fanahy be dia izy tsy dia miresaka ny tenany efa miaraka amin'ny mpianany zany tsy dia ny tenany loatra ny ataony aloha zany hoe tsy dia mitantara ny zavatra nataony za zao na zao nefa nahazo na zao fa ny azoko lazaina fotsiny dia zao nisy artiste maromaro tamin'io vaninandro ny resanao io tamin'io vanim-potoana io izay ny everiny malagasy rehetrarehetra hoe tena afaka misolo tena io tarazo anankiray io ohatrany hoe tarazo misodina zany tsy Rakoto Fra reny mahay sodina tena misy tena mahay be mihitsy eto amintsika tena tompony mihitsy tsika fa Rakoto Fra no ataontsika hoe sady mpihira izy sady mpahay tononkira izy sady mpanohatra tononkira koa izy no sady taranaka tamavohatra mahay an'le kilalaon'iny mbavohatra rehetrarehetra no olona eto Antananarivo zany hoe efa zatra an'le fiarahamonina sy le serasera izy dia zay angamany fiheverako azy angamany zay natonga an'izay hoe ny raisina hoe isolo tena ny mpitsoka sodina na ny ohatr'izay no moa ny teny teo hoe ny diaspora nisan'ny nanosika Rakoto Fra hoe isandratra aniva zao tontolo zao izy koa efa misy production musicale nataony ohatrany hoe niaraka tamina olona tena hoe na fantatra hoe tena manana lanjany amin'ny tontolo mozika eto amin'izao tontolo zao ohatra anatin'izany ohatrany hoe Gilberto Gil zany ny hitaketo dia tiako fantarina hoe aparany diaspora dia satria koa moa fantatra fa tamin'izany tsy dia misy ohatrany hoe amin'izao le ohatrany hoe avoakako Facebook le hira dia malaza be zany sisy fa ahoana zany tena hoe fomba nampiasaina surtout tao amin'ny camp Rakoto Fra mba ahafahana hoe nampahafantatra mety hoe nampiasain'ireo diaspora ahafahana mampahafantatra an'le mozikany teo amin'ireo publika vahiny nahitako ny Rakoto Fra voalohany teo amin'ny sehatry ny raisam-pirenena dia teto Madagasikara ihany nandritra ny festival de jazz dia tonga teto i François Jeannot directeur ny conservatoire atao La Réunion frantsay zany reo dia amin'ny toerana ivokolontsaina frantsay nanaovana an'le lycée le fampijona dia concert amin'ny François Jeannot io dia miaraka amin'ny réunion zany izy dia amin'ny jazz moa zany tontolon'ny olona misokatra be mihitsy dia teo nasainy Rakoto Fra hoe ndao mbo hiaraka hitendry jazz aminay dia teo nahitako an'le génie an'le nga Rakoto Fra fa en fait nitendry jazz zareo fa nino nitsofoka Rakoto Fra dia tafiditra amin'le raha tena misandratra mihitsy le tena mitondra zavatra goavana be teo ambony sela teo tamin'izany dia en fait zany teo nahitako hoe le zavatra iainan'ny artiste rehetrarehetra any ambany tanàna sy any ambanivohitra any en fait tena international le fatra amin'izay
efa interna satria tatia rina vao nisy nakany andafy raha koto zany mifanerasera tamin'ireo olona mpitatana BDB mpitatana ny tontolon'ny kolontsaina BDB reo nisy an'izany grand flûtiste français zany tsy tadidiko sa angambany rampala angambany oa tsy tadidiko sa fa olona tena anisany tena tohiteny amin'ny tontolon'ny flûte io dia zany olona zany no teny hoe ny phrase andrakoto fra ozy izy zany hoe nasiany teny amin'izay teo ambon'le kilalao andrakoto fa hoe il a le plus beau phrasé du monde zany hoe goavana ihany zany avavany amin'ny olona oatra zany hoe ilenga aty zany manana ohatra tetopaika tena avoleta be indrindra eto an-tany izy izy amin'ny resaka sodina tsy vitan'izany fa le feo an'le sodina mihitsy no navarina ny olona zany mbola tsy hain'ny olona le zava-maneno io talohan'izay mbola tsy mivoaka teto amintsika mihitsy ngamba vahiny mandalondalo mizahatany reny mahita olona mitsoka azy tampotampoka ny kalamanjana iny fa mbola tsy tena navoaka io dia raha koto fa zany nanisan'ny olona namoaka an'io ary na ny feona na ny fifehezany an'le ngadona rehetra raha tsy sarotra amin'ndrakoto fa mifehingadokira vahiny zany ninona angadona ira aminao azy satria zay le izy efa le teraka atao anaty amponga le zanaka malagasy ohatra reny dia efa tsy de zany hoe efa international io universel io sodina io zany hatramin'izay fa tsika fotsiny no tsy namoaka anazy tsy niketrika zay boroborobo anazy zany hoe ny documentaire mombandrakoto fra matetika olona scientifique aloha zany tamin'ireny fotoana ireny nanomboka tamin'ny politika ny kolotsaina zany ny fifandraisan'ny Madagasikara tamin'ny la Frantsa na tamin'ny firenena hafa na tamin'ny Allemand ohatra zany dia resaka ethnologie na ethnomusicologie na resaka ohatra zany hoe approche scientifique foana le izy zany hoe manadiady le olona hoe izy ty rangaty dia avaizy izy dia inona ny ataony dia inona le zavatra tantarainy satria manavao be mihitsy le olona zany hatramin'izay zany tsika malagasy ngamba tamin'ny taona 1970 tsika nisy vahiny roa na telo angamba teto na mopera ray dia gouverneur ray dia ohatra zany mbola vitsy dia vitsy ny vazahany nahitatsika fa tamin'io no nanomboka ny tena nisy an'izany hoe serasera ara-kolotsaina dia mivarotra mozika tamin'ny andro andrakoto fra no nipotra reny label BDB reny label world musique mivarotra an'le mamokamoka mpanakanto mivarotra an'le folklore eto amintsika reny dia misy indray olona tsy mainka nivarobarotra hoe ay nahita zavatra tery fa manadiady mihitsy izy aloha dia alohany manatona ny olona zay fatany hoe tena tompon'le tantara zany ary misy BDB misy maromaro mihitsy eto amintsika na hatramin'izao raha mbola misy olona oatra zany mbola misy olona oatra andrakoto farany amin'izao ary fantatra zany ohatra ny hoe lovana velany amin'izao tsika miresaka izao taona 2025 tsika izao izany nazo lazaina hoe teny vazaha izy hoe new generations taorina rakoto fra iza zany tena hoe mitondra an'izay tena hoe anisany tena hoe raha mihaino mozika dia tena hoe misy sonorité mitovy amin'ny rakoto fra zany hoe tena mitondra an'le lovany hoe tena rakoto fra hatramin'izao ny tena marina reny olobe reny tsy misy matetika reny eo amin'ny tantara zany hoe ohatrany hoe nisy an'izany Chopin zany zao tany Pologne na métis frantsay polonais Chopin dia tany Paris angambany izy no sy zanaka tamavoatra polonais izy ohatra ny rakoto fra reny dia tany Paris indray izy no ohatrany hoe rakoto fra tonga teto Antananarivo sy ohatra zany dia vitany Chopin namela lova tena goavana tena sarobidy be dia tsy nisy Chopin tsiny aloha zany satria sarotsarotra ihany no azona olobe grand artiste ohatra ireny isaky ny 10 taona ve tsy possible satria rakoto fra dia vokatry ny fanabeazana ray manontolo ary vokatry ny fotoana ny ainana ray manontolo zany hoe eo amin'le fotoana mbola velona be ny ambanivohitra mbola velona be ny fomba ary
te hipotra le vahoaka malagasy ary misy vahiny mitady an'le izy ary zao zany hoe misy formule zay mahatonga hoe tena misy grand artiste mipotra zany hoe tsy mipotrapotra ho azy amin'izao koa ny grand artiste fa misy zavatra mitondra an'ireny misy mystère misy contexte be deaibe zany hoe amin'izao tsika miteny zao dia miaina ny lovana velan-drakoto fa aloha zany no atao zay aloha zany ny zava-misy fa ny amoaka rakoto fa anankiray vaovao mbola izy zany mihina fa mbola izy zany ary amin'ny tena mitaditsika zao any atsimo rehetrarehetra any indray tena mihina fa tena misy zany fa ny ahita an'le formule hoe zao le vanim-potoana dia zao le zavatra misy dia zao le zany zay mbola elaela indray tsika vao tena angambano fa mety raha tsy ho ela ihany koa ngama mety hoe anatin'izay ohatrany hoe mety misy anarana artiste ve hoe afaka arahan'ireo tanora zay mijery atsika ireo hoe ahafahany hoe mba mihaino anazy hoe mba misy artiste mahaiko surtout resaka sodina be deaibe ny mpivohy sodina zao mbola misy mitsoka sodina nany akile kizikely be deaibe reny mbola misy mitsoka sodina za zao mandehandeha tao Antananarivo dia mahita an'le hitanao le olona mitendritendry ny amin'ny arabe mandeha fa sahatroka na ohatra zany mandehandeha any amin'ny toerana fialamboly fisotrosotrona eny tampotampoka eo dia misy roa na telo ry zalahy mitondra ponga dia hitanao mbola velona dia velona mihitsy le sodina eto zany koa eo ihany fa ny ohatrany ny fianakaviana kaiky andrakoto fa mbola miteny mitsoka sodina daholo zay mpianany moa zany zavatomanga zany anisan'ny olona mbola tena mitsoka an'io ny anandray moa zany nefa velabelariko indray le sodina satria afangariko piano musique classique manao ohatrany hoe expérience be deaibe ohatr' zany indray amin'ny sodina be deaibe ny zavatra azo atao amin'ny sodina zay ny lesina azo tsoahana amin'ny fiainandrakoto fa hoe inona le zava-nisy teo dia nanetiny le sodina ohatr'izay fa mihina fa ny sodina mbola malalaka be mihitsy ny tantaran'ny sodina izy aloha zany ny vahiny ny any ivelany ny resahako voalohany ny vahiny tia zavatra tsy fahenony zany hoe izy manana ny zava-maneno maro samihafa izy manana ny karazana zava-maneno no ananana izy fa maheno zavatra miafaka izy dia liana hoe ve misy an'izany ve afaka anaovana an'izany ny tia zavatra ity ohatra mahaliana anay zavatra tsisy any aminay dia babo avy hatrany ny vahiny maheno an'izany hoe ve ka tsy voafe amina zavatra ataonay aty ivelany ihany mozika ve misy an'izany nisany mampiavaka ny rakoto firatsina sy ny mozika malagasy amin'ny ankapobeny ny ritmika tsika manana ritme miavaka izay manana filatro hafa mihitsika tsy mitovy amin'ny mozika avy any ivelany dia izay angambany amiko no hitako hoe tena nampiavaka ny mozika ny rakoto fira satria tsy nanana ny hafa izy zany tsy nanana ny tany ivelany izy dia mahazava ho azy mahaliana anao ohatrany hoe anao mahita zava-baovao dia ohatra mahaliana izany tsara izany fa ahoana no atao amin'ity eto amin'ny famanana antsika anazy zany Ramose Nicolas Vatomanga dia be da be ireo mpanakanto mety hoe mitondra ny anarany malagasy mitondra ny hoe atraiza marina zany tena hoe talenta zany hoe valeur musicale na malagasy zay teto amin'izao tontolo izao fa raha manao karazana kely hoe zay moa le tiany tanora amin'izao ohatrany hoe karazana top hoe top 10 top 20 mety hoe misy artiste firy eo no azoko sokajiana ohatran'ny rakoto fira hoe tena nitondra ny anarany malagasy zany à l'international tsara le fanontanianao fa angamany rakoto fira ihany teo amin'ny tantaran'i Madagasikara mitondra avo indrindra ny voninahitra ny firenena malagasy ankoatr'izay dia grand artiste sy ohatr'izany fa tsika malagasy amintsika ihany no mahazo an'le izy zay koa no anisan'ny talenta be andrakoto fa nahay nanazava an'le izy tamin'ny vahiny raha jerena ny style andrakoto fa tamin'izy tanora sy ny style tamin'ny faraparan'ny fiainana tena tsisy ifandraisany tsisy itovizana
zany hoe tamin'ny farany Rakotoforà lasa soliste lasa olona zany hoe milazain'ny olona vahiny hoe tena mpamorona phraséologie sy ohatr'izany lasa ohatran'ny mpanakanto ohatran'ny hoe individu be Rakotoforà fa nisodina manko tsy fitendry rery amintsika malagasy zava-maneno ohatrany hoe nyvalia zao azo tendrena rery ohatrany hoe amorom-patana eo anao dia mitendry valia fa nisodina tsy maintsy miaraka faravakely anankitelo satria misy système foana mitovy amin'ny mozika afrikana mitovy amin'ny mozika nefa ny Rakotoforà tamin'ny farany fiainana lasa soliste amintsy nahafantaran'ny olona tena soliste manana langage musical tena avoleta be zany hoe mivoatra mihitsy zany anisan'ny artiste tena mihoatra ny Madagasikara izy akoatr'izay aloha manana grand artiste be dia be tsika fa tsy nisy mitondra ny voninahitra ny firenena malagasy farany ao any amin'ny fanatanjahantena angamba zao tsika mety atakatra an'izay niveau zay angambany amin'izao efa misy sportif efa tena efa miaro ny voninahitra Madagasikara amin'ny sehatra tena avo mindafy dia avo zao fa amin'ny kolontsaina za fijeriko anazy mbola mila programme matotra be tsika Rakotoforà tsy accident tsy accident Rakotoforà olona tena voaka tany amin'le sekoly le tena sekoly ny Lovatsofina tena ara-dalàna mihitsy izy zay no natonga anazy tomombana tsara ohatrareny zany raha moka artistetsika zao zavatra misy aloha zany eto amintsika be dia be zao ohatra makatahaka ny zavatra ataon'ny olona ny andafy any tsy tena mivoaka any amin'le atsika tsy le maizy atsika rehetra fa amoka mpanakanto be ohatra amin'ny Rakotoforà antsika fijeriko anazy mila programme matotra amin'ny mampampianatra mozika anao amin'ny mampakafy mozika eto Madagasikara ary malagasy mety hoe ho an'ny mpanaraka Storytone Focus tsy mahafantatra hoe traiza marina izany lanjan'ny Rakotoforà zany sa mahafantatra hoe afaka azavainao fofo ve afaka azavainao hoe atraiza marina ny lanjan'ny Rakotoforà eo amin'ny mozika malagasy lanjan'ny Rakotoforà eo amin'ny mozika malagasy lehibe zay ngamba no raha ataoko amin'ny teny tokana ny amaliko an'izay fanontanianao zay ranto dia lehibe le izy satria mitondra avon'ny mozika malagasy izy tsy teto ihany fa tany ivelany nampahafantatra hoe misy an'izao karazana mozika izao avy aty aminay firenena zay firenena tsy hoe ngeza labe manao ahoana fa manana an'izao zay manana an'izany talenta zany zay avy aty Madagasikara manana an'izay mampiavaka anay zay dia tena noentin'ny Rakotoforà le izy dia iza koa ary ty rangahy dia teo nanomboka ny tsiry le hevitra tsy mety hiresaka ny ty rangahy ty any erina zao momba an'iny zao momba an'iny marina fa teny ambony volo Rakotoforà nahantra foana Rakotoforà nandritra ny androm-piainana tamin'ny nahalasana ny Rakotoforà za mbola tany France tany Paris tamin'io dia inga Eric Manana zany no mpiara-miasa amin'ny akaikiny io tamin'io mbola tany Bordeaux dia mifanome fotoana za sy inga Eric Manana le mpihira malaza be iny fanome fotoana tao Paris dia nanao émission télé nanana émission nazo émission télé amina fandaharana raha-kolotsaina tao tamin'ny France 2 anisan'ny fisainana télé goavana be tany France io tamin'io teo zay sy inga Rakotomanana mitondra hira kely zay Rakotomanana zay Eric Manana dia mitondra feokira kely izy fanaovam-beloma Rakotoforà tena feokira vany amin'ny fo mihitsy le zay goavana ihany dia zany mitondra an'le soprano sax iny dia nanao émission teo zao dia nitendry an'le hira dia zao ny anisan'ny zavatra nitantarainy ao anatin'le tononkira hoe rehefa lasa ve ianao vao hoe olo malaza nefa tamin'ny anao velona tsy mbo nisy tsy mbo nanakarena akory zay mbo alaheloko izy amin'ny izy Eric Manana amin'le tononkira ary tena marina zay zany hoe amin'ny fahavelony le artiste tsisy manohana tsisy miady rery zay mbola zany daholo zany ataontsika miady rery zany hoe angambany misy antony daholo zany fa ndray andro any angamitsika malagasy mety afaka mametraka ambara tonga sy dingana amin'ity zavakanto ty tia ny olona mendrika tia zao ny tena valeur atytsika tosika eto amin'ny zavakanto
dia mbo alamina le fiainana ara-kolontsaina eto amintsika dia mba omena tena fahamendrena zay tena mendrika zany mba tsy hoe lasa ohatran'ry Mozart maty mahantra rakoto fa maty mahantra zao mbo nametraka ihany rakoto fa navita trano izy nametraka zavatra be dia be an'izany fa tsy mendrika azy le zavatra nomena azy mandritra tamin'izy raha oharina amin'ny maha-olobe anazy zany zay zany le mbo fanaovam-belona kely atsika satria moa zany mandehandeha lava zany andafy tany koa nisy fotoana elaela kely teo indray aloha no ny antony miara-piainana rehetrarehetra dia izao indray vao tavaverina kely eto vao tsy ela mihitsy zay dia mazava ho azy fa tsy maintsy anao misy tetikasa kely rahako amin'ny mpitendry eto musicien eto indrindra zany tanora tsy maintsy tanora ihany tafaraka amiko aloha amin'io satria ao anatin'izay sady mampita mianatra ny rehefa mampita ny tsy hoe mampianatra zay ny teneniko tamin'ny voalohany tamintsika malagasy tsy hoe mampianatra le izy fa mampita satria rehefa mampita ianao dia mianatra koa satria le olona le ampitaina koa tsy mitovy aminao izy fa manana ny toe-bata ny toe-tsainy ny toe-pony manana ny fomba fihetsiny koa izy dia raha vao mampita ianao dia valiny le olona zay le mahafinaritra be dia tsy maintsy miaraka amin'ny tanora ihany zany amoaka rakim-peo kely manodidina ny sodina manodidididina ny sodina eo le izy sy ny hira sy ny zay moa ny antsika malagasy hira arahan-java-maneno zany hoe ny tononkalo ny tsipihana kely fa ny tononkirany rakoto fa rehetrarehetra tononkalo daholo zay zao no tsy hain'ny olona loatra tamin'ny resaka rakoto fa satria le sodina ny tena fa tena mpanoratra tononkira sy tononkalo mihitsy rakoto fa ary tsy vitan'izany fa interprète koa rakoto fa interprète-na tononkalo ary tena mandona ny raha vao rakoto fa mitendry tononkalo reny tononkalon'olona dia asiany sodina kely tena mandona reny iran'ny feo gasy reny zao rakoto fa ihany tena hitanao tena heriny le hira fony le hira satria manana an'izay toe-po zay mahagrand artiste tsy atritra moa fa misaotra i Chanty Gasy tonga teto amin'ny story Temps de Focus zavatra mahafinaritra satria olona anankiroa nareo fandima resaka teto ianao sy Nicolas Vatomanka dia ho ampanaraka story Temps de Focus olona mifankafantatra ireo afaka zavainao fofo ve i Chanty Gasy ny relation nifankafantaranareo ary nafantaranao Nicolas Vatomanka amiko Nicolas Vatomanka ray aman-dreny amin'ny mozika ray aman-dreny be amin'ny mozika eto Madagasikara mihitsy satria anisan'ny mpitendry matianina efa ela izy nolona tao anatin'ny mozika ary anisan'ny tena respekteko izy raha samy mpanao mozika eto Madagasikara nafantarako azy raha ataoko amin'ny afeza teny tsotra dia ity hoe nampifandraisin'ny mozika zahay efa niara-ny asa zahay tao amin'ny Institute of Arts and Music sekolona mozika ray izay dia efa niara-nitendry ihany koa zahay efa nizara sehatra dia zay ny tena ny fankafantaranay misaotra anao Nicolas Vatomanka tapitra hatreo moa zany ny resatresakiny momba rakoto franc tena hoe tanatin'izay fantatra tsara eto amin'ny story Temps de Focus fantatra ny mpanaraka amin'izao hoe ilaina tokoa mamelanja ireny artiste ireny dia mbola izy velona mety hoe zay angamba ny tena hoe afaka tsoahana tanatin'ny tantarany rakoto franc aparany hoe valeur be da be noentanao amin'ny mozika malagasy dia misaotra anao tonga teto misaotra anao fahiny teto misaotra betsaka Andriamatoranto inona moa ny isaorana va zany mpanakanto ohatran'ny zanaka malagasy rehetrarehetra rehefa mbo tokony hitondra izay anjarako amin'ny fiainana ara-kolontsaina eto dia ataoko ampifaliana foana ary ataoko ampamendrena satria ny anisan'ny mpianatra rakoto fa anisan'ny nampitandra rakoto fa ary fantatro tsara ny valeurany kolontsaintsika io ary tsy azo tantaraina foana ohatr'izao io fa misy fomba fampitanana io zany ary tsy azo entina etiketina avoaka ohatr'izao fotsiny io fa rakoto fa olona tena anisan'ny olon-kendriko izy manana ny fahendrena izy ny fahendrena angamba ny tena anisan'ny PDB ny artiste misy tsy manana ny fahendrena rakoto fa izy tena zay mazava-dehibe ny fahatsiarovana ty ataontsika ity
sady mahatsiarotsika no mitantara dia zay anisan'ny olona tena nanana le fahendrena malagasy le tena izy rahakoto fa ary anisan'ny olona tena mitondra n'le stopony to mitondra ny fanahintsika malagasy sy ny nofinofitsika rehetrarehetra hatramin'izay dia zay zany no resadresakitsika androany iny any mba hitoy le izy a dia mirary anareo rehetrarehetra andalina misimisy kokoa ny momba ny tantarany sodina ary tsy nisodina ihany fa ny tantarany zavakanto rehetrarehetra eto amintsika dia misaotra tompoko zay fahendrena zava-dehibe raha ohatra hoe tsisy fahendrena tsy dia misy dikany ohatra na hoe na tia zavatra tahakan'inona renao fa ny hoantsika zay mety hoe nakafian'ity orinantsary ity dia izay atao amin'ny Storytime podcast misy an'ity émission hoe Storytime focus ity resadresaka momba ny kolotsaina malagasy moa tena atao eto sy ny mety hoe zafady amin'ny teny vahiny hoe héritage malagasy dia manasantsika isabone mitraka j'aime amin'ity vidéo ity dia misaotra tompoko